by Mr. Gigi. Atompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsiro amby folo zato ekeny folo. Ortina, ao na tompoko. avy mihitsy ianao aloha aty. Avitsika mianaka hipetraka eto mihitsy fa tena afa-baraky ty za. Inona zay. Nga nisy rofotra nga le zipo. Ndray ty ianao. Ianao no manala baraka. Fa naninona koa Mba ty za? zaza nitezaiko tamin'ny soratra masina. Izy Nampianariko ngeza ty. fahalalam-pomba tsy hita velively. Mahalala miarabolina ve ianao rehefa mandeha. Manao mihitsy aka. Ary mba mahalala ve ianao nampianariko anao tsara ve zany hoe rehefa mandika olona tsy fanao mandika olona fa manao azafady totoka ianao raha ohatra ka mandehitra za miondrika kely mihitsy ara ny tokony ataoko. ndray kanefa de tsy zany nataonao a. Fa izy aloha le olona resahany. Fa Ramatoa Ravao tsy mamandrova fa izy ndray. Ay nahatatotra tany mihitsy kelakely iny. Kelakelinao inona olon-dehibe iny? Neneny zavatra mety mihitsy nataoko amiko. Nataonao inona mety? Enao ony nandalo teo aminy teo nandika azy de izy mihitsy aza ony no efa niteny taminao hoe andray mpina kely de tsy manao azafady sady tsy miarabolina. Za ve ny tedaviny eny arabany iny mba fantatry neny moa ve ty rove fantatry neny. Fantatry neny. Maninona? Mbola tsy nahita mpanoto ohatr'izany neny. Gently siringiriny. Za iarabany zany. Tina keliko. Zany tsy mahalala an'izay Vo eo mivavaka ianao mihitsy. ay zavatra ampianariko anao zany tsy arahanao akory. Tsy mahalala an'izay mivavaka mihitsy nge reny olon-rendriny eny fa manao raha amin'ny ao ambodi-trano ao ny asany rehefa lahady ny andro. Fantatro mihitsy aloha zany. Any dia avy navonako mihitsy ka. Nefa anaka na izany na tsy zany tsika tsy raha nisy Andriamanitra zany izy manao raha mialahady zany fa zao ny zavatra teneniko anao dia izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany toko 2:12 milaza aminao hoe oka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa. Do tena mivantana amiko mihitsy zany teny zany rineny. Izany hoa Petera voalohany toko 2:12 jereo tsara amin'ny baibolinao. Tsy eo masina ihany zany. Aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa. Aoka mihitsy ho aleo hovoana mihitsy ny tenin'Andriamanitra dia vakiny zany Petera 2. Petera voalohany fa ny toko 2. 2:12 zao mivaky ny teny hoe ary aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa. Ka sao dia tsy fantatrao tsara dia ianaro tsara io tenin'Andriamanitra io. Aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa. Petera voalohany toko 2:12. Tena haiko ty tentiriny manomboka an'io ary fonana amin'ny tompo izay natao lasa tany. Hitaneny koa nge zany indraindray rehefa mahita an'ireny olona mamy toaka ireny dia ohatra ny tady tsy hanaja azy zany fa ohatrany hoe tsy izy ara tsy mahay manaja tena. Ny tompo aloha miteny amiko foana hoe ny olona rehetrarehetra dia tokony iseho manana fitondran-tena tsara isika zany eo mason'ny olona rehetrarehetra. Zany mihitsy aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa. Petera voalohany toko 2:12. Na mampiseho ara-tsi-panataky ny namiko izy rineny dia ty ihany ny tenin'Andriamanitra tazomina hoe aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa. Petera voalohany toko 2:12. Antenaiko anaka fa tsisy hanao raport amiko tahak'izay tsony Eny tsy hanao tsony mihitsy rehefa mahita an'ireny izy menakavy kely reny dia ho arabaiko tsara dia ajaina araka ny mamety azy fa ny tenin'Andriamanitra tia mivantana tsara. Aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa. Petera voalohany toko 2:12. Petera voalohany toko 2:12. Aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa.
ombay mitadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 9 ambin'ny folo amin'ny zato, 20 folo.